ry havana malala amin'ny tompo ampifaliana mandrakariva ny iara-banantsika indray no ny fahasoavana sy ny fitantanan'Andriamanitra dia nahatratra izao alahady izao, alahady fiandohan'ny volana aogositra, ary arahantsika midera an'Andriamanitra indray satria izy no mitantana ny fiainantsika isan'andro dia mahafantatra ny manjo sy izay rehetra mety hiaretantsika ary indrindra maneho fahagagana amin'ny famaliana ny vavantsika. Koa mendrika tokoa raha toa ka andetsika hiaraka hiantso sy hidera ny anaran'Andriamanitra fa lehibe indrindra izy ka mendrika hoderaina. Ary ho fiderana an'Andriamanitra dia hiarahantsika miredona ny Salamo 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ampaharetina amintsika mandrakarivany ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Jehova no mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobimy izy, aoka iororo ny tany. Lehibe anziona Jehova ary avo ambony firenena rehetra izy. Aoka hiderany anaranao lehibe sy mahatahotra ireo fa masina Jehova. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra manerana izao rehetra izao ny voninahitrao, Andriamanitra tompo sy mpanjakanay. Midera anao izay Andriamanitra fa mendrika ny hoderanay indrindra ianao satria mampaharitra ny famindramponao sy ny fitiavanao amin'ny fiainanay mpanomponao, amin'ny fiainanay zanakao. Ankehitriny izay dia avy manokana misaotra, mandoatra ny ao am-poninay ny feo fisaorana satria mihaino vavaka ianao ary mitahiry ianao ary marina amin'ny teninao ianao satria tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Dia izay tompo avy manetry tena eto anatrehanao, mivavaka, mitondra ny fiainanay isan'andro ary indrindra amin'izao alahady izao tompo dia mangataka ny fiasan'ny fanahinao masina aminay tsiraray avy, ny fanahinao masina izay efa aty anatinay, mampahery, mampianatra, manome fahendrena ary mitarika amin'ny fiainana isan'andro. Dia aoka ho feno ny voninahitrao izao fotoana izao, na ny aty amin'ny fiangonanao, na ny amin'ny tokantrano tsiraray avy, samy atsiaro fa ianao dia Andriamanitra mpiaino vavaka. Dia ny teninao ary ankehitriny amin'ity alahady ity hiasa aty anatinay. Misaotra tompo fa lehibe ny fitiavanao ao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ry havana toy izao ary ny sitrapon'Andriamanitra izay ambara amintsika amin'izao alahady izao indray satria manavao ny teniny amintsika mandrakariva Andriamanitra. Izao no lazain'i Jehova: aoka ny endry tsy hirehare amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy hirehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy hirehare amin'ny hareny. Fa izay te hirehare dia aoka hirehare amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany ho Jehova, izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Fa izany ny sitrako ho Jehova. Indro avy ny andro ho Jehova izay amaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Fa mahatoky ny tompo izay ampahery sy aro anareo tsy ho azo ny ratsy. Sambatra ny mahitsy lalana.
izay mandeha araka ny lalàny Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika ry havana dia andehantsika anantona ny Tompo amin'ny fanetretena, hiaiky ny tsy fahatahan-terahantsika dia hiaraka hiombona amin'izao vavaka fifonana izao. Hivavaka isika. Andriamanitra Tomponay eo, masina ianao ary mankahala ny ratsy rehetra. Efa nampianarinao anay ny teninao ary androany indray dia nanavao ny teninao izay mahakasika anay amin'ity andro ity ianao, ahafahanay mandiny tena, ahafahanay koa mitondra ny fiainanay ho araka ny sitraponao. Dia Tompo mahatsiaro izahay fa manana tombony tokoa satria manana anao Andriamanitra izay manambara teny aminay, ahafahanay mahita ny lalana izay izoranay na amin'ny fiainanay andavanandro, amin'ny fanapahan-kevitra raisinay, amin'ny fifandraisanay amin'ny fiarahamonina manodidina. Dia amin'izany sitraponao izany Tompo dia sitrakao izahay mba ianao ihany no reharehanay, fa tsy izay hita maso sy mandalo izay iainana andavanandro, satria ao aminao ihany misy ny marina sy ny maharitra mandrakizay, tsy levy ny kalalao sy ny arafesin'izao tontolo izao. Dia manantona anao amin'ny fanetretena izay Tompo satria amin'izay mety ho sarotra, amin'izay mety ho ady lalovanay amin'ny fiainanay isan'andro, dia mahatsiaro izahay fa raha mijery ny tenanay dia malemy ihany, fa fantatray fa ianao Andriamanitra no hery afaka iankinanay. Dia misaotra anao izay fa ianao Andriamanitra manaiky, atoninay amin'ny fanetretena ary ekenay ny tsy fahatanterahanay, ary manampy anay indray, manarina anay, mampaheranay, afaka hitsangananay, andehananay araka ny sitraponao, indrindra anaiky ho tarianao fanamasina, ametraka anao Andriamanitra ho reharehanay amin'ny fiainanay isan'andro, ary indrindra anaraka ny lalana izay efa nosoritanao andehananao izahay, andehananay izahay. Dia misaotra Tompo fa mahatsiaro izay fa manana Tompo sy mpamonjy ao amin'i Jesosy Kristy, dia noho Jesosy Kristy izay efa maty teo amin'ny hazo fijaliana namonjy anay, nitondra ny aretinay rehetra, no ametrahanay izany vavaka fanetretena sy fifonana izany. Misaotra Tompo no fitiavanao. Amen. Ho antsika izay mibebaka marina sy miaiky ny tsy fahatanterahantsika, dia mahatoky amin'ny teniny Tompo ka manaiky anasitrana, manaiky amelany helintsika, koa andeha ary raisitsika ampinoana sy ampanantenana ny teny izay men'Andriamanitra ho famelana ny helintsika androany. Hoy ny Tompo: hositraniko ny fihodinana, ho ty azy tsy hovozonanao, fa efa niala taminy ny fahatezerako. Iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty,
sady efa nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Tompo, midera azy. Halleloia. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Manoloana ny teny somafaly ny men'Andriamanitra antsika sy famelan-keloka dia niary isika hiaraka iombona ny fanekempinoana kristianina izay ombona antsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra raitsi-to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalana napaka Ponto Pilato, nombohana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana-tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsi-to, avy any aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiomboana ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Zao ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana mankina ny ten'Andriamanitra isika. Mialohan'izany dia miaraka hivavaka tompo. Dia mbola velom-pisaorana anao izay tompo Andriamanitra io amin'izao fotoana sy ora izao. Misaotra noho ny fitiavanao manambiampy tompo izay narotsaka ao tsirairay avy taminay reto. Ary misaotra tompo noho ny fitahinao anay ka nanomezanao anay fotoana fanemiantso indray ny anaranao. Nomezanao anay tombonandro fahaveloman'Andriamanitra noho ny fitahintsoa avy amin'ny tompo. Dia misaotra amin'ny zavatra rehetra tompo. Ary raha maka ny tenao izay Andriamanitra dia ny teny izay vakianay sy orenesinay dia aoka ho tadidinay, iainanay, koa irao ny fanahinao masina hanazava ny tianao ambara aminay tompo, mba hampianatra anay ny lalana tianao izoranay. Ny mpanomponao izay ampitondrainao ny teninao hotoriana aminay tompo dia ampombainao azy ny fanahinao masina ihany koa ka tsy hisy teny orenay hafa-tsy izay tianao ambara aminay. Dia amin'ny tenena tompo famiananao izahay. Misaotra Andriamanitra. Amen. Ny teny ao amin'ny Daniela toko faha-enina andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Daniela toko faha-enina andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ny teny rehetra izay hovakiana eto dia ataontsika amin'ny anaran'ny tompo.
dia nandidy ny mpanjaka ary nentina Daniela ka natsipy tao andavaky ny liona. Dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe: Andriamanitra ao izay tomponao mandrakarivany hamonjy anao. Ary nisy vato natampona ny vavalavaka, ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanomboan-kaseny sy tamin'ny fanomboan-kaseny nandrian-dahiny mba tsy ovana ny teny ny amin'ny Daniela. Dia nandapany ny mpanjaka ary tsy nitendry hanina mandritry ny alina, sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany. Ary tsy nahita torimaso izy. Dia ny fomaraina koa mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny liona. Ary noho ny tonga tao amin'ny lavaka izy dia niantso an'i Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny, niteny ny mpanjaka ka hanao tamin'i Daniela hoe: Daniela, mpanompon'Andriamanitra velona, moa Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va? Namaly ny mpanjaka Daniela hoe: Ry mpanjaka, velona mandrakizay anie ianao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra ahy, satria fahamarinana no hitany tamiko, ary teo anatrehanao koa ry mpanjako tsy nanao ratsy aho. Dia falindrindra mpanjaka ka nasainy nakarina avy ao andavaky Daniela. Dia nakarina avy tao andavaky Daniela ary tsy hita nisy naratra izy satria nino an'Andriamanina. Ary mpanjaka nandidy ka nentiny ireo lehilahy ny ampangany Daniela ireo. Dia natsipy tao andavaky ny liona izy mba amin'ny vady aman-janany. Ary ny liona nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka akory aza izy. Dia mbola toy ny vakitina. Tohizantsika ny vakiteny ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 20, atomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 220. Dia ho faranantsika amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 2, 17 ka hatramin'ny 15. Raha tany Milety Paoly dia naniraka hakany Efesosy izy ka napaka ny loholon'ny fiangonana akeo aminy. Ary noho ny tonga teo aminy ireo dia hoy izy taminy: Fantatrareo hatramin'ny andro voalohany nahatongavako teto Azia izay toetry ny fitondrantenako taminareo tamin'izany andro rehetra izany. Dia nanompoky ny tompo tamin'ny fanetrehantena rehetra sy ny ranomaso ary ny fankapanahy izay nanjo ahy tamin'ny fanotrehan'ny jiosy, ka tsy mba nafeniko izay mahasoa, fa nambarako sy nampianariko anareo teo mason'ny olona ary tao amin'ny isan-trano. Ary nambarako tamin'ny jiosy sy ny jentilisako ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ankehitriny indro terem-panahy ankany Jerosalema aho, nefa tsy fantatro izay anjo ahy ihany, afa-tsy izay ambaran'ny fanahy masina amiko amin'ny isa-tanàna, fa isy famatorana sy fahoriana anjo ahy. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba hahavita ny alehako, dia ny fanompona izay niraisako tamin'i Jesosy Tompo, hanambarany filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Matio toko 2, 17 ka hatramin'ny 15. Ary efa noho ny lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompony seho tamin'i Josefa tamin'ny nofoka nanao hoe: Mifoha aza ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny dia mandosira any Egipta, ary mitoera any ambara-pilazako aminao, fa Herôda efa hitady ny zazakely ho vonoiny. Dia nifoha izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina, dia lasa nakany Egipta, ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'ny Herôda.
mba hatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe nantsoko hiala tany Egipta ny zanako. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala dia fandraisana isika ity volana aogositra ity, ary ity volana aogositra ity dia lohahevitry ny FJKM ao anatin'ny perikopany hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ny anton'izany lohahevitry ny FJKM amin'ny volana aogositra hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino rehefa malala dia mahatsiaro ny tantaran'ny martiora, mahatsiaro ny fangiry firian'ny martiora, mahatsiaro ny lalatsarotra ny diaviny ireo martiora maro na ara-salama izay tsaroantsika manokana amin'ity volana aogositra ity sy ireo rehetra izay nanaraka azy. Amin'izao taonjato enantsika izao mantsy ny avako malala dia to voizina eran-tany amin'ny lafiny ara-pivavahana ny hoe fivavahana na fahasambarana tsy misy fangiry firiana na fiainana mandrakizay vatanina tsy misy azo fijaliana, tsy misy fiaretana. Ary noheverina fa ny fivavahana dia fitaovana azahoana izay mahafinaritra sy mahasambatra eto ambonin'ny tany ihany, fa tsy misy fangiry firiana na zavatsarotra lalovana. Tsy tokony adonontsika rehefa malala fa ny fivavahana dia tsy fitaovana izay azahoantsika izay rehetra mety ho ilaintsika loatra akory, fa fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ka ny fisian'ny fangiry firiana sy ny azo fijaliana izay mety ho lalova mpino dia tsy midika velively ho fisarahana amin'Andriamanitra na zavatsarotra. Tsy tokony adonontsika rehefa malala fa tsy misy voninahitra lovana raha tsy eo ny fiaretana sy ny fangiry firiana. Mampatsiaro ilay fomba fiteny frantsay tsotra hoe à vaincre sans péril, triomphe sans gloire. Izany rehefa malala ity izay tam-pianatanantsika ity ny perikiopa dia mampibanjina antsika indrindra izany mety ho lalatsarotra lalovan'ny mpino izany. Koa andeha rehefa malala itsika hanankina ny toriteny amin'ny bokin'ny Daniel. Bokin'ny Daniel toko fahaenina izay voavinovakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Daniel toko fahaenina ny andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo izay perikiopa arak'izany. Ahafantaratsika ity bokin'ny Daniel ity rehefa malala toko fahaenina zany izay voalaza teo. Ahafantaratsika ny ataontsika hoe ny fiainan'ny mpino ao anatiny antsoina hoe zavatsarotra. Manazava hoe anankiray amin'izay manazava hoe fa nahoana kay ny fiainan'ny mpino no mety misy zavatra hafahafa manahirana tsy takatry ny saina lalovany. Ny zavatra nitranga dia efa lehilahy lehibe Daniel, efa 20 taona mahery manodidina ny 5 amin'ny 20 taona Daniel, izy alatsaka ao anatin'ny lavaky ny liona. Rehefa babo tany Babilôna ny zanak'Israely afaka malala dia nisy mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy nahita fity toy mason'Andriamanitra sy toy mason'ny fanjakana tahaka izany Daniel. Ary resy kosa nefa ny Babilônianina, resy ny fanjakan'ny Persianina. Ary rehefa resy ny Persianina ny fanjakana Babilônianina zany, zanak'Israely amin'ny fotoana io mbola babo an'ny Babilôna ihany, saingy resy ny Persianina ny Babilônianina dia nametraka mpitondra tao Babilôna ny Persianina. Persianina moa dia tsy hafa fa ny Iranianina ankehitriny. Ary ny Babilônianina dia ny Irakianina
ankehitriny dia rehefa resiny persianna ny babilonianna dia nametraka karazana gouvernoura ny persianna kirosy no gouvernoura persianna no mpanjaka persiana na empire persianna ary dia nametraka gouvernoura tao babilôny izy hoytsika hoe iraka ankehitriny zany hoe niadiny iran sy iraka zany dia efa tsy voady taona vitsivitsy any zany fa 100 taona anarivo taonany ary dia nametraka gouvernoura tao babilôna ny fanjakana persiana Dariusy io karazana gouvernoura napetraky ny persiana napetraky kirosy tao babilôna io nakaka nefa tazao afaka malala no ny akingatsainy senagaga fa no ny akingatsainy Daniel satria efa teo amin'ny mpanjaka mandrakariva izy dia kinga kokoa izy hany ka avy hatrany dia nalainy Darius ho mpiara-miasa aminy hitantsika any amin'ny andininy faharoa amin'ity toko faheniny ity sy hitraky Darius ny anendry solompanjaka 20 tao anatin'izany Daniel zany hoe rehefa nitondra zany Darius gouvernoura dia nanao fandaminana tao amin'ity tanàna ny Babilôna izy dia nifidy izy olona 20 izay tantana ny fanjakana ary amin'ireo 20 reo indray dia nasiany olona telo komandy izay mitantana ambon'ilay 20 dia misy olona telo mirahalahy ary anankiray tamin'ireo Daniel dia ny mitranga moa rehefa malala rehefa tonga ny fitsiriritana dia ny fitsiriritana manjary fialonana dia ny fialonana tonga fahakalana ka nisy betsaka tamin'ireo olona mpiarabelona tamin'ny Daniel no velom-pialonana ny Daniel nanomboka tamin'ny fitsiriritana ny Daniel ny afara tamin'ny fialonana ary dia nakahala ny Daniel efa iza koa ary ity jiosy ity izay manjary tonga komandy olona isan'ny olona telo nanam-pahefana indrindra tao Babilôna dia velom-pialonana azy ireo manodidina azy ary velom-pialonana azy dia nitady hevitra zay natao zay aminona azy natao zay anafoanana mihitsy ny andraikiny ny fisiny ny fiainany ary dia fatatsika mitoko fahenina ray manontolo ny fandriany Daniel ny hoe fandriany mpanjaka ny hoe mpanjaka aoka ato anatin'ray volana mba tsisy olona angata zavatra mihitsy afa-tsy aminao rery ihany Daniel moa zany isan'andro dia mivavaka mitodika makany amin'ny tempolon'i Jerosalema mangataka ny mbola hanafana satria mbola andevy ihany izy ny fireneny dia mangataka ny mbola hanafana mitodika makany Jerosalema dia hitan'ireo zay fahalemeny zay izy hoe mpanjaka oka tsisy olona angataka ny zavatra mihitsy afa-tsy aminarano rery ato anatin'ray volana dia eno mpanjaka ona tokoa moa misy olona angataka zavatra ivelany fa dia zay mangataka raha-mpanjaka dia alao alatsaka ao anaty lavaky ny lio inona tokoa moa fa dia hita ny Daniel nangataka dia netiny tao mpanjaka dia izy tamin'ny mpanjaka manao hoe Daniel ary mpanjaka io fa mbola mangataka io mipirofo noho zany dia aleo alatsaka ao anaty lavaky ny lio izy tsy tamin'ny mpanjaka zay atao satria isan'ny olona matoky azy indrindra Daniel izy nefa efa nanaiky lalànany mediana sy ny persiana tsy azo ovana ireo mpanolontsaina azy ihany namandrika azy sy aika hiala ihany izy dia hoy nireo mpanolontsaina azy manao hoe tandremo tsara tsy anao akory mifanjakana mbola kirosy lehibe ianao ary rehefa lehibe anao kirosy dia zao tsy azonao ovana io lalàna io dia natsipy tao andavaky ny liona Daniel zay manomboka mitoko diny fa 70 zay novakitsika teo le avako malala ny persiana moa tsy taky ny babilôniana ny persiana dia mivavaka amin'ny afo zay mahatonga azy hoe tsy nampiasa ny afo izy namono ny Daniel ny babilôniana no tsy manao ny afo zava-masina ka nandoro andry Sedraka sy Mesaka sy Abednego tamin'ny alalan'ny laforo fa ny persiana dia mazdéiste zany hoe mivavaka tamin'ilay mpanjaka antsoina hoe Zoroaster ary dia mivavaka amin'ny afo izy hany ka ny afo zava-masina aminy dia tsy mamono olona amin'ny alalan'ny afo zany izy fa tamin'ny alalan'ny lavaky ny lionany azy ny fanamelohana ho faty dia natsipy tao zany Daniel dia hitantsika nitoy ny tantara fa inona no evim-panary avako malala hoentina mampahery atsika mpanompon'Andriamanitra nahoany Daniel no tsy maty tao andavaky ny liona zay no asehonyity toko eto am-pelatanantsika ity ao anatin'ny fahakalana ao anatin'ny zavatsarotra Daniel ary zay zavatsarotra zay nefany
dia nahatonga ny Daniela ho latsaka katerina tao anatin'ny lavaky ny liona. Fa mamaly kosa ity perikopatsia ity ny antony tsy nahafaty any Daniela. Dia hitantsika ry havako malala ny andininy 7:20 hoy Daniela: Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona amin'ny vavan'ny liona tsy handratra ahy satria fahamarinana no hitany tamiko. Dia havako malala na dia teo ara ny liona, na dia teo ara ny tena efa fahafatesana no hevitra izany. Hitantsika fa ireo olona hafa ty amin'ny 5:20 mbola tsy nilatsaka akory any amin'ny faran'ny lavaka dia efa maty. Izany hoe tena fahafatesana mihitsy no hevitra ilay lavaka ilay liona, satria vao milatsaka liona ny aoko, liona ve tsisy adikevitra mihitsy. Saingy hoe Daniela manao hoe niaro ahy tamin'izany izy, satria marina hitan'Andriamanitra teo amiko ny fahamarinana. Ry havako malala, raha ao anatin'ny zavatsarotra ny mpanompon'Andriamanitra, inona ny fitaovany eo ampelantanan'ny mpanompon'Andriamanitra ka mahatonga azy tsy ho resin'ny zavatsarotra na tsy ho resin'ny zava-manahirana na tsy ho rava ny fiainany, tsy ho potika ny aina, dia io tenenin'ny Daniela io izy manao hoe satria hitan'Andriamanitra teo amiko ny fahamarinana. Inona ka le fahamarinana hitan'Andriamanitra teo amin'ny Daniela? Le zavatra anankiroa ihany ry havako malala, zavatra roa ihany atao hoe fahamarinana amin'ny Daniela. Voalohany dia izao ny vavaka. Ny vavaka. Daniela dia tsy nitsahatra ny vavaka. Fantatry Daniela ireo izay rehetra nikony taminy, nankala azy, nitsiriritra azy, nialina azy, fa izao ny valy tenin'ny Daniela tamin'ny zavatra rehetra dia vavaka. Ny fahamarinana ry havako malala eo anatrehan'Andriamanitra dia ny vavaka. Ny hery ny mpanompon'Andriamanitra ry havako manoloana ny etraketraky ny liona dia izao ny vavaka. Rehefa ampivavaka ny mpanompon'Andriamanitra dia izao mikombona ny vavan'ny liona. Irahin'Andriamanitra ny anjeliny manakombona ny vavan'ny liona. Mampahaino ry havako malala, amin'izao vanim-potoana sarotra izao mety misy amintsika ry havako mandalo zava-manahirana ny tokantrano any, isa mpianakaviana, isa tanàna, isa mbohatra, dia eto ny tenin'Andriamanitra ambara aminao mahitsy, aoka ho hitan'Andriamanitra eo aminao ny fahamarinan'ny Daniela. Inona ny fahamarinan'ny Daniela? Ny vavaka. Mahireza mivavaka. Ny filazan'ny bokin'ny Daniela azy dia nandohalika amin'ny 1:20 ary ny varavarankely ny tranony ambonina nandrifin'ny tranony nandrifany Jerosalema dia nivoaka intelo isan'andro no nandohalika ny vavaka sy ny saotra teo anatrehan'Andriamanitra izy, satria fanaony hatramin'ny taloha. Izay ry voalohany ry havako malala, ny fahamarinan'ny Daniela teo anatrehan'Andriamanitra ka hitan'Andriamanitra, ny arovan'Andriamanitra azy dia ny vavaka. Fa ny faharoa ry havako malala, ny fahamarinan'ny Daniela ihany koa izay hitan'Andriamanitra teo aminy dia ny fanetretenany. Tsy mba latsaka tao anatin'ny fiampangana na fanomeza tsinona iza na izy Daniela. Fantany fa tany ambadika tany nankala azy ireo olona ireo. Fantany fa tany ambadika tany nialina azy ireo olona ireo. Fantany fa tany ambadika tany nikendry izay afaty azy ireo olona ireo. Fa tsy nanamarina ny tenany Daniela fa natoky an'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany, tsy mba nanome tsiny an'Andriamanitra Daniela na kely akory azy. Tsy nanome tsiny an'Andriamanitra Daniela, tsy nanome tsiny ny mpanjaka Daniela. Ny fahamarinan'ny Daniela ry havako malala dia fahamarinan'ny fanetretena. Mahatsiaro an'i Jesosy Kristy Tompo isika izay noentina tao amin'ny hazo fijaliana, tsy nanome tsiny na iza na iza. Na dia Jodasy ara tsy nanome tsiny, ianao amina avy ianao aty ianao ny tompo nandraikitra tamin'izao ange, tsy ohatr'izao raha tsy ho tsinanao an'izany mihitsy Jesosy. Ny fahamarinan'ny mpanompon'Andriamanitra ry havako malala dia fahamarinan'ny fanetretena, fahamarinan'ny fahatokiana fa izao ny zavatra avelan'Andriamanitra lalovana dia fa ao anatin'io zavatra lalovan'io Andriamanitra. Mampatsiaro antsika Andra Salama Martiora
niala avy any ambatonakanga ole fonina andeo eny ambopotsy teny mpandehanany ra salama martiora ndeha ole fonina ira noho ny ray hitako ny lala tsara ka izorako tsy nisy fitenenany ratsy na iza ho impitantara teo amin'ny molotry ra salama martiora tsy nisy fakahalana na iza teo amin'ny molotry ra salama martiora no zany ry havako malala raha mandalo zavatsarotra isika raha mandalo zava-manahirana isika raha mandalo zavatra mety mampakivy isika dia aoka ho hitan'Andriamanitra eo amintsika ny fahamarinany. Ina ny fahamarinany? Ny faneketsika fa ny tompony miado atsika. Raha ho anatintsika ry havako malala izany toe-po mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra izany, izay ny fahamarinany. Fitaovana voalohany zay ry havako malala ho hitanelina tamin'ny mpanjaka manao hoe fantatrao ve ny nahatonga tsy lamin'ny liona, fantatrao ve ny nahatonga tsy maty, fantatrao ve ny nahatonga n'Andriamanitra nakombona ny vavan'ny lionio, dia izao satria hitanao Andriamanitra teo amiko ny fahamarinana. Fa ny faharoa izy dia izao koa satria koa ary mpanjaka tsy nanao ratsy taminao, satria koa ary mpanjaka tsy mba nanao ratsy taminao. Ny olona arovan'Andriamanitra ry havako malala dia olona tsy mba manisy ratsy olona. Sahy ny Daniela no teny mivantana tamin'ny mpanjaka manao hery mpanjaka za angesina tsy nanisy ratsy anao tsy nanisy ratsy anao mihitsy aho. Ary ny olona ry havako malala rehefa samy joro-vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra fa marina eo anatrehan'Andriamanitra dia samy joro-vavolombelona koa fa marina eo anatrehan'ny namany. Matokia ry havako malala fa ny olona tsara fitondrateny ho mason'ny namany, ny olona tsy manisy ratsy ny namany, ny olona tsy mikendry izay ahasimba amin'ny fiainan'ny namany dia akombon'Andriamanitra ny vavan'ny liona, tsy hanimba azy, tsy hamono azy na inona. Mety betsaka ny mpakahala araka ny resantsika teo. Zereo tsara reo mpiara-miasa tamin'ny Daniela, reo nanodidina azy mikomy te hamono azy, dia zereo tsara fa amin'ny 5:20 fa tsy nikombona ny vavan'ny liona satria ratsy tsy te hanimba amin'ny fiainan'ny Daniela, ratsy teo mason'ny mpanjaka, ratsy tamin'ny mason'ny Daniela, dia izao potiky ny liona, tapatapahan'ny liona ny tolany ny filazan'ny tantaran'ny Daniela azy. Zany ry havako malala ny fitiavantsika ny namantsika dia endrika anankiray anakombonan'Andriamanitra ny vavan'ny liona. Rehefa tsy manjaka ao am-pontsika ny fakahalana, fa rehefa manjaka ao am-pontsika ny fitiavanamana, rehefa tsy tarihin'ny fakapanahy ny valifatina ny fakahalana isika, mikombona ny vavan'ny liona. Zany hoe aikay ny fakahalana sy ny fialonana no mampisokatra ny vavan'ny liona. Ny tsy fitiavanamana aikay ireny ny mampisokatra ny vavan'ny liona. Ny fitiavam-boninahitra sy ny ady voninahitra ireny ny mampisokatra ny vavan'ny liona. Fa ny fitiavanamana, fitiavakavana ireny ny mampikombona ny vavan'ny liona. Akatony ny fitiavanamana ny vavan'ny liona. Zay no asehon'ny Daniela eto manao zange nanajanao mpanjaka za tsy nialina na iza azay nampikatona ny vavan'ny liona. Havako malala ao anatin'ny zavatra sarotsika kehitriny dia hoentina mampahery anao amin'ity fotoana ity. Inona no entinao manakombona ny vavan'ny fahafatesana? Inona no entinao manakombona ny vavan'ny liona izay hitantsika mandehandeha mierina manerana izao tontolo izao? Dia hoy Daniela manao hoe aoka ho marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao, ary aoka ho marina ianao eo anatrehan'ny namanao. Fa ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fitiavanao ny namanao ampy anakombona ny vavan'ny liona. Ary mifaratra avako malala ary amin'ny 7:20 tapany farany na maromana kokoa ny tapany 7:20 farany dia nakarina fitao andavaka Daniela ary tsy nisy naratra izy satria nino an'Andriamanitra. Ry havako malala nakarina fitao andavaka Daniela. Ina ny dikany hoe nakarina fitao andavaka Daniela? Fiainana vaovao, fiainam-baovao. Tsy hoe resy fotsiny fahafatesana na hoe io zany Daniela dia tsy maty dia mbola tao andavaka ihany, dia hoe io mbola ao ihany tsy ry havako malala. Fa nakarina fitao andavaka
mampatsiaro an' jesosy kristy tompo nitsangana tamin'ny maty nakarina avy tao andavaka ary mampatsiaro ny teniny davida salamy 7:1 manao hoe misaoran'i jehovah fanahitra izy zay ratoko misaorana anarany masina fa nanavitra ny ainao tsy hidina tany andavaka ianao nakarina avy tao andavaka sarin'ilay fitsanganana sarin'ilay fiainana vaovao ary dia ho hitantsika ny toy ny tantara fa fiainana vaovao indray miainany Daniel ao ambadika izao izany hoe ay avako malala ilay lavaky ny liona vetivety ndray alina monja ndray alina monja ny zan'Andriamanitra toetra ny firenena ray manontolo zany avako malala raha mandalo zavatsarotra ianao dia minoan'Andriamanitra aorianan'izao zavatsarotra lalovantsika vetivety izao hiakatra hisondrotra ary amboarin'Andriamanitra ho amin'ny fiainana vaovao indray izy manao hoe dia niakatra nakarina vao andavaka Daniel ary tsy naratra izy satria minory avako malala amin'ny fiainanao ankehitriny mino fa tsy nilavaky ny liona akory ny tompony teny farany ho an'ny fiainanao fa ny fitsanganana ny fandresena ary anaisotranao anatin'ny zavatsarotra izy ary anome fiainana vaovao raha mahalo nyfantanina amin'izay tsika avako malala tany ampiandohan'ny toriteny fa inona kay ny dikany namelan'Andriamanitra ny Daniel ho latsaka tao anatin'ny lavaky ny liona tsotra ny valiny ho fiasany ho ampelantanan'Andriamanitra izy ho fiasany ho ampelantanan'Andriamanitra izy toy ny tantara dia hivoaka ny didiny Darius fa ny Andriamanitra Daniel no Andriamanitra tena izy zany avako malala hay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fangiry firian'ny mpanompon'Andriamanitra aikay ny fangiry firian'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny zavatsarotra velan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra itony aikay isika fiasana ihany raha ny olona no mijery ny fiainantsika dia manao hoe tena mampalahelo be fa tena voamafy zareo tena raha mijery ny fiainany Daniel nalatsaka tao anaty lavaky ny liona dia mine ay tena oloza nahazo azy tena potika izy zay fa kay tsy izay no nitranga ry avako malala kay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny mpanompon'Andriamanitra ay Andriamanitra niaraka tamin'ny Daniel tao anatin'ilay lavaky ny liona ay tsy naratra Daniel ary tao ambadika izany dia mbola nomen'Andriamanitra valim-pitindray Daniel izany ry avako malala ny afatra ao anao ny zavatrarotra lalovanao raha tena mpanompon'Andriamanitra marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao tia ny namanao ianao miorina amin'ny finoana ianao dia fiasana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto ampamarana ary dia mampaheranao ry avako malala raha maha olombelona dia ngamba izy itemeny hoe za kosa aloha tsy Daniel tsy Daniel roviana mihitsy Andriamanitra mety misy ngamba mitemana hoe ohatrany tsy vitako na dia ilay mivavaky ny telo aza fa ilay vavaka sakafo eny angamba mba mety vita asa mety misy ianao an'izany ry avako malala dia zany kosa ngamba tsy Daniel eny mety toy izany angamba ianao fa izao no ny amin'i Jesosy Kristy tompo izay tianao ny amin'i Jesosy Kristy tompo izay efa namonjy ny ainao dia efa Daniel ianao noho ianao izay efa nandray ny tena sy ny rano nandray nino ny famonjena nataony vita batisa dia aza mieritreritra fa Daniel ianao ka ao anaty zao zavatsarotra mety olo arovan'izao ry avako malala dia mino fa Daniel ianao ary ny zavatsarotra mety olo arovanao dia tsy afa-tsy akory fa fiasana entina maneho ny voninahitr'Andriamanitra eo aminao ihany alao ry avako malala matoky hatramin'ny fahafatesana na inona lalovana dia aoka ho mahatoky ianao hatramin'ny fahafatesana matoky fa Andriamanitra tsy anary ianao Andriamanitra tsy andao anao araka ny teniny tamin'izay ampaminany manao hoe rehefa nofidiko tsy mba nariko ivavaka tsika ry avako ny tompo Andriamanitra io misaotra anao izahay fa sariny zany tantarany Daniel zany ny fiainanay ankehitriny mierona manodidina anay ny fahafatesany ny zavatsarotra ny fahasarotam-piainana dia manafatra anay anefa ianao fa mikombona ny vavan'ny liona rehefa marina miorina amin'ny vavaka izahay mikombona ny vavan'ny liona
rehefa miorona amin'ny fitiavanamana izahay mikombona ny vavan'lio rehefa mindro sy mahatoky ny fitiavanao zahay izay tompo tsy hafa fa fiasana ihany tianao anehoanao ny voninahitra ao amin'ny fiarahamonina fa manan'Andriamanitra mpiaro mpitantana izahay dia misaotra tompo noho ny amin'ity fotoana ity ampahirezo izahay mpanomponao mba hatoky anao hatrany vavak'izay ankehitriny ho an'ireo havanay marary any amin'ny hopitaly sy trano reny tompo afao reny tompo ampahirezo izy reny tompo mivavaka izay tompo ho an'ireo mbola marary any atokantrano mampahireza azy reny ianao fa Andriamanitra fitiavana areo ka ho hitany tahaka nanasitrananao an-tanilina tahaka namonjenao an-tanilina no amonjenao ny havanay mipiraitany razana aminay vavak'izay ho an'ireo mpitsabo milofo miatrika izany arovy ampahirezo ny mpitsabo vavak'izay ho an'ireo ambara tonga mpahefana maro samihafa tompo tandrify miatrika izao valanaretina izao ampahirezo vavak'izay ho an'ny vahoaka malagasy hiariary ny firaisan-kinam-pirenena mba hijoroany vavolombelona tompo mba ho arovanao ny firenenay mivavak'izay tompo misaotra manokana noho ny amin'ireo izay efa nomenao fahasitrana ny amin'ireo izay nomenao valim-bavaka ny amin'ireo izay nomenao fampahirezana misaotra tompo fa famindram-po ianao misy kosa ireo havanay efa nandao anay arak'izay efa fandaharanao fa fantatra izany dia ianao no ampionina sy ampahery ny fianakaviana fa ny fihevitrao tsy fihevitray noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy ary no ametrahanay ny fiainanay aroka amin'ny fiainanay tompo ho fanomeza amboninahitra ny anaranao ihany ankehitriny sy ho mandrak'izay miombon'izay tompo amin'ilay vavaka nampianarinao nay manao hoe rainay izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra omeonay an'io ny anina zahazaonay ary mamelana elokay namelana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ravako malala fandraisana montsika an'io ry havako dia araka mahafandraisana azy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia efa nanafatra antsika ry havako malala fa tsy mandray fanasan'ny tompo amin'ny hirika hita maso akory ianareo any tokantrano any satria tsy misy mpitandrina ny fandraisana dia institution noho zany dia misy mpitandrina na solotena manokana raha ny fiangonana ampandray katekista délégué no any afaka mampandray ry havako malala noho zany dia raha manatrika izao fandraisana izao ianao satria fitaovam-pivavahana atao am-piangonana dia misy fandraisana izy ity saingy izao ianao kosa eo am-panarahana izao fandraisana izao dia miombona am-panahy tsy mandray mofo sy kapoaka ny atokantrano akory ianao satria araka ny voalaza teo tsy isy mpitandrina any fa aty am-piangonana kosa ianao raha manaraka izao fandarana izao dia am-panahy no iombonanao raiso am-panahy izao fiombonana izao ary evero mino fa miombona amin'ny tompo amin'ny alalan'izao fandraisana izao ianao araka ny tenin'ny tompo raha teo koa manao hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ka na tsy afaka mandray amin'ny fomba hita maso ny mofo sy ny kapoaka azy ianao dia eo am-panarahana izao fandaharana izao kosa dia afaka miombona am-po sy am-panahy aminay aty an-tranon'Andriamanitra amin'izao fiarahana mivavaka izao vitsivitsy tena vitsy isaina izay no ato am-piangonana mba hampahery ianao ry havako malala amin'izao ady sarotra izao koa andeha ry havako ny hira fa 4:telopolo sy telonjato andiny ny voalohany no ataotsika
asandrato eo amin'ny tompo ny fonareo ry avako malala ary daoka isika fiangonana na any atokantrano any na isika dia konina vitsivitsy eto izay miatrika izao latabatra masina izao ifampahirezana hanomana ny fomam-panahintsika anatona ny latabatra masina arak'izany. Dia ataontsika ry avako malala ny hira fa 120 ny hira fa 120 andininy voalohany ihany. Sandrato amin'ny tompony fonareo mpitsangana ivavaka isika. Be tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjako ndreto zahay navotanao niala avy tamin'ny lavaky ny lionaka nasandratrao ho sambatra eo aminao Andriamanitra ka faly ankehitriny afaka miomby tatabatra aminao ny fiangonanao ary manatrika izao fitopo favahana izao ny any atokantrano. Sarahany elalela toerana noho ny toejavatra iraha manaiky tompo saingy ianao fitiavana ary tsy voafetra ny toerana tsy voafetra ny fotoana dia meteza hanatrika anay eto fangio ny fonony tsiraray avy eo ampanafahana eo ampanatrena izao latabatra masina izao ifanainao masina hiasa mahery-poniny tsiraray avy ary tsai ny ifanainao masina ahatsiarovana fiombonana eo ampandraisana zao mofo sikapoka izao famelan-keloka ny hevitra izao fanasitranana no hevitra izao fampahirezana no hevitra izao koa meteza tompo androtsaka ny fanainao masina ao aty anatiny tsiraray avy sotra anao zahay manome voninahitra anao zahay mankalaza anao zahay koa velao reny feonay hiaraka amin'ny feon'ireo anjely eo aminao manao hoe masina 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 Jehova tompo feno voninahitra ao zay atao tompo. Amen. Masina 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 Fahideso tompo tamin'ny nialy iny izay namady anazy ry afako rehefa nandray ny mofo izy dia nisaotra dia novakiny dia hoy izy raiso ity ny tenako izay omena ho anareo izao natao ve ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana izy dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako teny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao natao ho fahatsiarovana. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piafiny. Mbola hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io endreza ny fitiavanao anay fa ny ranao nalatsakao hamonjy anay, ny ranao izay nandresy ny fahafatesana, ny ranao izay mamelona anay ho velona mba amin'ny fahasoavanao ka tononana anay hoe zanakao. Tompo ndreto izahay manatona anao amin'ny fanetretena tsy avy antso ny marina ianao koa ankehitriny tompo tsy ho amin'ny fahazara faoka ho tsarona any tokantrano any ankehitriny fa eo afovoany raha teo koa ianao tsy afaka mandray ny mofo sy ny kapoaka amin'ny fomba hita maso izahay saingy miombona kosa amin'izao fitopo-vavahana izao kaoka ho tsapanay
ny fanatrehanao, mitsapanay ny fanadiovanao anay ao anatin'izao fiombonana izao no Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny mofo zay vakintsika zay firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompo zay no vakina ho antsika. Ny kapoky ny fisaoana zay soratsika dia firaisana amin'any Jesosy Kristy Tompontsika dia andalany ny fanekena vaovao zay nalatsaka ho antsika. Ho Jesosy Kristy Tompo, andefa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Amen. Aoka hipetraka ianareo ry havako malala. Ny hira fahafito amby zato ry havako andiny voalohany ihany nataontsika, hira fahafito amby zato andiny voalohany ihany nataontsika, dia ao anatin'izany no izarana ny mofo sy ny kapoka ho eny amintsika ry havako. Ho Jesosy Kristy Tompo, raiso ano ity no tenako izay nomena ho anareo, zao no atao fahatsiarovanao. Koa ny Tompo, misotro amin'ny tia rehetra fa tia ny rakitra nalatsaka ho anareo famelan-keloka, zao no atao fahatsiarovanao. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay. Misaotra anao noho amin'ny famindram-ponao mahagaga fa mamela heloka ianao. Manasitrana ny aretinay rehetra ianao. Manavitra ny ainy tsy hidina ny andavaka ianao. Nanarona famindram-po sy fiantrana ary mahavoky soa ny vavana ianao. Misaotra anao izahay Tompo, fa Andriamanitra azo antoka ny Andriamanitray, fitiavana ny Andriamanitray, azona ianterana amin'ny fotoana rehetra ny Andriamanitray, mpiaronay ny Andriamanitray, tianay ny Andriamanitray. Misaotra Tompo, feo akaikinay mandrakariva ianao. Vo avy nandray ny tena sy ny rahanao izahay, niombona tamin'izany tany an-tokantrano, na tsy tamin'ny fomba hita maso aza sy azo tsapahitana, dia niombona kosa tao am-poso tam-panahy, koa dia veloma ety am-ponay Tompo
mifahatrokina ny fandresenao ny fahafatesanao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy miaraka aminy nanaovanay izany fivavaka izany. Amen. Ny hira fa 100 ry havako, hira fa 100 andiny voalohana ataontsika 100 andiny voalohana ataontsika ao arin'izay ny afatra sy ny tsodrabo. Toy izao ry havako ny afatra ho anao izay voavina ny rain-tena sy ny ranon'ny tompo any tokantrano any na dia tsy tamin'ny fomba hita maso ary fa ny ombona ampanahy ary ho anao izay voavina ny rain-tena Andriamanitra raha teo koa. Hoy ny tompo aminao, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao aho, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, tsy hirehitra aminao ny lelafo. Eny hatramin'izany andro izany izaho no Jehovah, tsy misy maharombaka izay amin'ny tanako miasa ka iza moa no mahasakana izany. Raiso ny tsodrano. Hitay anao ny tompoka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao ane ny tompoka hamindra fo aminao. Hanaratra ny tavany aminao ane ny tompoka omeny anao ny fiadanana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.